Faltavaraka amintsika indray amin'ity andro anio ity na ho anao izay mpanaraka ny page Facebook Pasteur Tovo na ianao izay ao many isan'andro ihany koa na isika izay mpanaraka eto amin'ny chaîne YouTube izany. Ifampizara tenin'Andriamanitra indray tsika amin'ity andro anio ity misaotra anao hatrany, misaotra ny tompo hatrany, mbola afaka mifampizara tahak'izao ary misaotra anao ihany koa manaraka tsy tapaka eto anivon'izao tambazotra izao. Jauna voalohany toko fatelo andiny fahenambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao nafantarantsika ny fitiavana satria izy nanolotra ny ainy amonjy atsika ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika amonjy ny rala. Ary zay rehetra manana fananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fantra ny ralany ka miherombelona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Galatiana toko fahenina. Galatiana toko fahenina vakitsika ny andiny fahasivy sy ny fahafolo aminaran'i Jesosy. Ary aza mbaketraka amin'ny fanaovan'ntsoa isika. Fa amin'ny fotoan'andro no ijinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro anaovana, dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Raha lasaina bavy, tao anatina fotoana teo alohaloha kely teo tsika dia nifampiresaka mikasika ny fitiavana. Hoy isika hoe rehefa nateraka indray marina ny olona dia tsy nomena fanaosy izy fa namahery sy fitiavana ary fahononantena. Zany hoe ilay fitiavana zany dia efa napetraka package na paka anankiray hoy isika ao anatin'ny olona izay ao amin'ny Kristy. Rehefa tafiditra ao amin'ny Kristy ny olona, na rehefa tafiditra ao anatin'ny olona ihany koa Kristy efa fampiresantsika, zany hoe tsy hoe Kristy rery atao anatiko fa zako ao amin'ny Kristy. Kristy fitiavana, natsofoka ao anatin'ny Kristy fitiavana aho, milomano ao anatin'ny fitiavana, miaina ao anatin'ny fitiavana, dia amin'ny fotoana ny olona zany efa nateraka indray dia efa ao anatiny ny fitiavan'Andriamanitra. Efa ao anatiny ilay atao hoe agape. Rehefa ao anatiny izay atao hoe fitiavan'Andriamanitra na agape zay dia hoy le Jaona voalohany toko fatelo vakitsika teo hoe zao ny ahafantarantsika ny fitiavana. Ny ahafantarantsika zany fa ao anatintsika fitiavana. Izy nanolotra ny ainy hamonjy antsika, tsika ihany koa tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rala. Ao anatiko ao zany dia amin'ny fotoana tenan'ny Kristy marina. Dia tsy vitany fotsiny hoe nandray ny fitiavan'i Kristy fa atao anatiko ihany koa misy an'ilay fitiavana afaka ho atolotro ho an'ny hafa. Dia zao ny fandehan'ilay izy raha lasaina bavy. Io zavatra izay nomenantsika io tao amin'ilay Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito dia tahaka ny zavatra rehetra ihany io. Tamin'ny farany zao tsika, tamin'ny faraparany tsika niresaka an'ilay hoe fitaovam-piadiana, tsy fantatro tamin'ny herin'ny angamba tsika niresaka an'izy iny hoe ny vavaka no ery ahafahantsika mandray ny fiadiana. Dia rehefa ny vavaka no ery ahafahantsika mandray ny fiadiana sy mampiasa n'ilay fiadiana, dia ny zavatra ilaina amintsika ao arinina ny fahafahantsika mandray an'ilay fiadiana dia ny mampiasa an'ilay izy amin'izay. Zany hoe ohatr'izao ny fandehan'ilay izy, ny tenin'Andriamanitra ny fiadintsika, raiso ny teny ho sabatry ny fanahy. Rehefa raisitsika io tenin'Andriamanitra io sabatry ny fanahy io dia hoy isika hoe mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo. Zao zany le fandehan'ilay izy aloha, za dia efa manana ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra. Efa nomena zany fony izao vao nateraka indray tao amin'ny Kristy, dia efa nomena fanahy mahery, efa nomena fitiavana, efa nomena fahononantena ako, nomena ny tenin'Andriamanitra ihany koa ako afahako mino sy mandroso ao anatin'izany. Rehefa azoko reo nomena hery ihany koa anaovana an'ilay izy. Fa zao amin'izay fandehan'ilay izy be dia be amintsika araka le lambarany Jaona voalohany toko fatelo andininy fahavalo ambin'ny folo tao. Anakozy izy aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Be dia be amintsika no mijanona misy karazan'olona aloha zany ny teniny azy ananany be dia be. Zany hoe le teoria tena ananany be dia be mihitsy ny tena mahay zavatra be dia be, manana fanambarana be dia be, matakatra zavatra, nomeny ny tompo fahatakarana sy sisa rehetrarehetra.
zay alozana le dingana voalohany misy ndray olona fanampin'ireo tena mazoto mivavaka ary tena mahery mivavaka ary tena mahady tsara mifakapanahy mahady tsara ny fizahn-toetra afaka mijoro tsara matsiaro ny tenin'andriamanitra ny boky ny apokalipsy any tsy mba nandany ianarako ianao matsiaro ny tenin'andriamanitra ako any boky ny apokalipsy any koa toko faharoa milaza ny fiangonany efesosy hoe enao tena ny asa ary ianao dia nahafantatra n'ireo olona izay milaza ny tena no zao kanjo tsy izy fampamitaka laza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy fampamitaka misy toe-panahy be dehibe zany a amin'le dingana faharoa mety efananatsika fa le dingana fahatelo amin'izay a dia mila iainana an'le fitiavana raha raisina zany ny tantarantsika mikasika n'lay fitaovam-piadian'andriamanitra rehetrarehetra dia zao manana ny fiadian'andriamanitra tsika amin'ny kristy tsika dia manana ny fiadian'andriamanitra faharoa manarakaraka an'izay a mivavaka tsika dia mitombo hery ahafahantsika mitondra ny fiadian'andriamanitra ary ny fahatelo manaraka an'izay dia tsy mijanona mifananana hery sy ny fananana fiadiana fotsiny le izy fa lasa amin'izay mandeha miady tsisy dika ny raha lasa anabavy raha ohatra ka ianao manana ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra amin'izao fotoanandro tam'izany tamin'ny androny davida moa zany dia apinga sy ny namany rehetrarehetra fa ataontsika hoe ohatra amin'izao fotoanandro zany a manana ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra manana ny mitraeta manana ny kalaknikofa manana ny tanky manana ny zavatra rehetrarehetra le olona ihany koa boky nozatra be fa inona ny zavatra ami'tranga ao anatin'le izy anaovana matso isaky ny 4 jona fotsiny a le fitaovana be dehibe a fiodikodiny raha mamasina fotsiny tapitra fiodikodinana mamasina ampidirina garage administratif miandro 26 juin manaraka indray ohatran'izay ihany koa le olona bokina be izy amin'io mahay an'le fiadiana be dehibe mantson'olona tena manao an'izany mihitsy ny teoria ny baiboly ainy daholo zao ny fandehan'io raha iady amin'ny fakapanahy zao ny lalana zao ny fomba fanaovana azy ohatran'izao raha miresaka fitiavana ohatra izany fitiavana zany ny zava-dehibe indrindra tatatatata zay le ambarany jaona voalohany toko fa telo ity hoe anaka aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika dia tahaka an'izay le izy boky nozatra be le olona fa inona ny ataony manao matso izaka 4 jona fotsiny fa rehefa anananao ny fitaovana rehefa anananao ny hery dia ny zavatra takian'andriamanitra sy tian'andriamanitra sy tokony ho ataontsika manomboka eo dia miaina amin'izay an'ireo zavatra ireo zany hoe mandeha manafika amin'izay ananana ny fitaovana ananana ny hery inona mbola atao eto amin'ny tanàna tsy aloha mandeha manafika dahalo amin'izay tsy aloha mandeha mandamina mampandry tany amin'izay tsy aloha manao zay tokony ho atao amin'izay fa be dehibe mihitsy ny kristianina manao matso fotsiny dia inona le kristianina manao matso miaraka amin'ny akanjo misy broderie tsara tare tianao jesosy zay soratra eo tianao jesosy na any amin'ny lamosina any misy hoe ho avy jesosy fa mibeba kristianina manana fanambarana be dehibe manana verse fa tsy miaina n'le zavatra izay ananany sy nomena azy zao fotoana iainantsika izao raha lasaina-bavy ao anatin'izao andro mahory izay misy atsika izao dia zao amin'izay ny teny tenin'andriamanitra anaka aoka tsy ho tia amin'ny teny amin'izay fa amin'ny asa zao fotoana iainantsika izao dia miteny amintsika ny tenin'andriamanitra aoka sika ifankaty dia inona ozy izy le tenin'andriamanitra verina kely tsika 7:7 izay manana fananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrany rahalany ka mierombelona aminy ahoana ny toeran'ny fitiavan'andriamanitra ao anatiny misy olona zany isika zany izay manana fananana natao hoe manana fananana raha lasaina-bavy dia zao tsy hoe manan-karena natao hoe manana fananana raha lasaina-bavy tsy hoe manana ambiampy mandritra 10 taona natao hoe manana fananana raha lasaina-bavy tsy hoe manana ny zavatra rehetrarehetra tsy manan-java-mahory fa natao hoe manana fananana dia zao ny définition famaritana nomeny jaona mpanao batisa azy zay manana akanjo roa aoka nomeny anankiray ho an'ny tsy manana zay manana hanina dia aoka izaran'izany ho an'izay tsy manana
zao zany nyfandehan'le izy ny fiainana n'le fitiavana zany ny fampizarantsika am'ty androandroany ity ao anatin'izao andro mahory izao de tian'andriamanitra mihitsy ntsika zao ny fotoana fampisehoonany zany ary zao le tenen'ny tenin'andriamanitra hoe amin'ny rahalany zay aloha zany no priorité zay aloha zany ny zava-dehibe zao ihany koa nambaran'le galatiana toko fahenina andiny fahasivy sy ny fahafolo teo aza ketraka fanaova-tsoa isika fa ny fotoan'andro nijanjantsika raha tsy reraka sika ho araky ny ananantsika andro anaovana de aoko sika anao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakavy finoana ny zavatra tian'andriamanitra iainantsika zany am'izao fotoana izao de ny fifampizarana manana inony ianao mety mahafantatra ianao mpiara-manompo aminao olona tena fantatra hoe ty olona ty tena amin'ny Kristy fa olona sahirana fotoana zao raha lasa anabavy marina fa mihiboka tsika sisa rehetra fa mino fa misy fahafahana azonao atao foany raha manana vary ianao misy fahafahana azonao atao tsy haiko zay fomba anaovanao anazy fa na mety mandondona trano fotsiny ianao de mba manolotra fotsiny hoe ty mba misy na ataoko areo rokolao mba atolotro anareo tsy asiana resaka be fa ampitiavana be fotsiny de misy ny mobile monnaie am'izao fotoana zao afaka hifanampiany zany mba mandefa kely arak'izay azo atao na resaka 10,000 ariary ary sahirana ngeny olona am'izao fotoana zao mikaikaiky ngeny olona am'izao fotoana zao tena marary ny olona am'izao fotoana zao ary isika na de zanak'Andriamanitra ary misy ny zanak'Andriamanitra sahirana Korinthiana voalohany Korinthiana faharoa toko fahavalo de mitantarany am'ireo zanak'Andriamanitra sahirana ny am'ireo kristianina tam'izany fotoan'andro de tsy ina fa nimponina tany jodi zay sahirana raha lasa nabavy ny zavatra tian'Andriamanitra iainantsika de aoka isika tsy tia amin'ny teny fotsiny aoka isika tsy tia amin'ny vava fotsiny ny filazantsara raha lasa nabavy ny fandehan'ny filazantsara tao amin'ny asan'ny apôstôly de zao tsy hoe rehefa mahantra ny olona de hitoriana filazantsara fananakarena ho tahiny Jesosy ianao manomezany zao de homenan'zao ianao tsy zany ny fandehany tsy zany ny fomba fanaony kristianina fahiny fa rehefa sahirana ny olona de misy ny fifanomezan-tanana tsy voatery ho vola misy amintsika manana prinsipa zay tsy voatery ho ratsy hoe tsy manome vola olona za koa zao anisan'ny manana an'izany tsy ny olona rehetra nomeko vola fa za afaka manome zavatra natura material zany araka resako ty afaka manome vary afaka manome menaka sy sisa rehetrarehetra de azo atao daholo zany ka ny afatritsika am'ty androandroany ity toriteny foy atsika am'ty androandroany ity fotoana zao anaovana pratika efa be deabe ny teoria no raha tovytsika na ny teto ampejy na ny tany ampiangonana rehetrarehetra tany manahoana ny fiainatsika nyrenrehetra reny manana fitiavana zay le toriteny ny fampizarantsika atao anatiko ho fitiavana sao le izy fa tadidio kely zay ohatra kely nomeko zay hoe sao de fitiavana amseho rehefa 26 juin le izy fa tsika natao iaina fitiavana tsika natao isaina ny amin'ny hafa tsika natao ivavaka ho an'ny hafa eritreritra ho an'ny hafa anao zay tokony ho atao rehetrarehetra tsy hoe adidy amin'ny Kristy tsisy adidy zany karoa eo anatin'ny baibolinao iray manontolo raha mahita an'izany teny hoe adidy zany ianao tsy mahita an'izany ianao tsisy adidy zany eo amin'ny Kristy ao amin'ny fiarahamonina sy ao amin'ny fahendreny zao tontolo zao no misy ny atao hoe adidy ary adidy ny zavatra rehetrarehetra fa ao amin'ny Kristy nomeny fitiavana isika de ozy izy ny tenin'Andriamanitra ahoana ny ilazako fa mitoetra atao anatiko ny fitiavan'Andriamanitra raha za miherimbelona inona ny dika za miherimbelona tsy te halala tsotra fotsiny zao fotsiny ka izy oatra zao tsy inona ka le fiainana koa nge mba mila mihetsika ka le izy nge vavaka ranasa fa tsy hoe vavaka fotsiny de samy vita tsy asitsika resaka be momba an'izany fa misy asa azotsika atao misy azotsika taterahana misy zavatra azo mitanatsika atao za manana fitiavana atao anatiko za nomeny Kristy fitiavana za mbola manako hoaniny zay na de tsy be deabe ary fa misy olona tena ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo ho an'ny zanak'Andriamanitra aloha voalohany indrindra mino fa tsika rehetra samy mba mahafantatra daholo hoe iza ny manodidina atsika iza ny zanak'Andriamanitra ny atao hoe zanak'Andriamanitra tsy voatery le mpiara-mivavaka aminao zay nanaovany hoe mpianakavy finoana ny fahalalantsika mpianakavy finoana de isika mpiara-mivavaka ao fa tsy voatery ho izay fa mety misy olona tena fantatra hoe ity olona anankiray ity tena zanak'Andriamanitra ity fa io tsy miara-mivavaka aminay fa io nefa tena mijoro vavolombelona ary io tena manana ny Kristy ao anatiny io tena olona miaina ao anatin'ny fiadanana fa sahirana izy am'izao fotoana izao ataovy zay azonao atao ataovy zay azonao atao mangatsiaka zao ny andro mety manana fahafahany ianao manome akanjo tsy voatery zay mihitsy le tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy hoe rehefa manana efapolo zay vao omeo ny anankiray
fa raha manana anankirozy izy de aoka izy amin'ny ho an'ny tsy manana ho amin'ny mpianakavao finoana aloha de ho an'ny olona rehetrarehetra ihany koa avy eo zay ny fifampizarana foy atsika amin'ity andro anio itya samy mba manao TP samy mba manao fampiarana ny teny sy ny fanambarana izay ny raisiny tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mahetraka veloma mandra-piona mandra-piresaka amintsika indray samy tahiny tompo isika amin'ny fotoana manaraka toy izao veloma tompo